mijery any Jesosy. Izay loha hevitra tokana izay no amarana antsika ny tontolon'ny herinandro ny rahantsika ka dia anasako anao ampitiavana ampifaliana androany. Ankaravona tokoa no iantranoko amin'ny toeran'izay misy anao ary anolorako ny fiarabana mipololotra vateam-po amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ne hitahy anao sy ny ankohonanao ka ny fotoana irahantsika eto dia fotoana izay hitondra faherezana ho antsika tsirairay avy. Milohan'ny andiniantsika izany anefa dia mangataka anao mba hiaraka iombam-bavaka indray isika rehetra. Vavaka tsika. Andriamanitra rainay tsaraina izay ny an-danitro tonga ty ampamaranana izao herinandro izao zahay. Amin'ity zoma ity tafahoana mangataka anao mba amelany tsy fantanteranay anadio anay ianao ary raha andinika ny teninao zahay dia aoka ny fanena masina mba ho hombanay ahatonga ny teninao tsy handalo fotsiny amin'ny fiainanay fa mba hitondra soa ho anay kosa. Dia mitahy ireo mpiara-mitinika amiko ireo mpiaino marobe aoka ny fahasoavanao ny eo aminay tsirairay avy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amarana ny herinandro tsika isika mandeha ny fotoana ry namako miazakazaka. Omaly isika dia nandinika ny fanambaran'ny Nikodemosy lahy lehilahy manam-pahaizana. Tiako ny ilaza aminao fa Nikodemosy dia lehilahy izay manan-talenta. Rehefa nandinika ny soratra masina i Nikodemosy dia nanova ny fiainany izany ary dia nanomboka nahita ny fanjakan'ny lanitra izy ary nampilefitra ny tenany ho tarehan'ny fanahy masina. Mba fantatrao moa ny faran'ny Nikodemosy. Nikodemosy dia nisy lehilahy anankiray izay toa hoe tsy dia tena noraika loatra tamin'ny fiarana tamin'i Jesosy kanefa dia izy no anisany anankiray izay nanampy tamin'ny fotoana nandevenana an' Jesosy. Izy no anisany anankiray ny karakaraka nanositra menaka manitra ny fatan'i Jesosy. Zany hoe nanaiky an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy azy. Nikodemosy any amin'ny filazantsarany toko 7:10 ka ny 7:30 no ahitantsika izany tantara izany. Tamin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy no nandraisany fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny finoana ihany koa no andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra raha mety ianao. Zao anefa tsy ny finoana no hamonjy antsika fa Jesosy mihitsy no mpamonjy antsika. Ny finoana no tanana izay ahafahantsika mifikitra amin'Andriamanitra amin'ny Kristy. Zany hoe ny finoana zany no fanalahidy ahafahantsika mifandray amin'ny Jesosy. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ary no ahavovonjy antsika dia izay ny fanambaranteo amin'ny finoana. Amin'ny filazantsarany izao toko 7 ka ny 15:10 dia izao ny fanambarana hoe tahaka nanandrata Mosesy ny menarana tany anefitra no nanandratana koa ny zanak'olona ary izay rehetra voafitaka sy voakaikitry ny menarana dia afaka mijery dia ho velona. Dia hoy ny apôstôly Jaona toko 1:7 manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ny apôstôly Paoly dia nilaza izany teny izany amin'ny bokin'ny Hebreo toko 4:10 ka ny 2 manao hoe Hebreo toko 4:10 ka ny 2 mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba azahoany fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavana seza fiandrianan'Andriamanitra. Ry namako malala, nandritra ny herinandro dia nandre fanambaranany amin'i Jesosy isika. Fa eto am-pamaranana kosa dia tomina isika hijery an' Jesosy
lay tompony finoantsika, ilaina niaritra ny azo fijaliana, ilaina nio ny fitiavana faratampony mba hamonjena ahy sy hamonjena anao. Ry namako, voababo ankatony sitrapony Kristy ny fisainana sy ny faneritsika rehefa mijery sanandro any Jesosy isika. Dia sa hiteny isika tahaka ny mpanao salamo, ka hiteny amin'ny teny manao hoe salamo 119 manao hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako. Ry mpiainy namako, raha avy namakivaky iny herinandro iny isika niaraka nandinika rehefa fanambarana maro samihafa ny mombany amin'i Jesosy, dia mitarika anao zany rehetra izany hifantoka eo amin'ny Jesosy ny fijerintsika. Eo amin'ny Jesosy mantsy no fanafodiny ny fahotana. Eo amin'ny Jesosy mantsy no ahitantsika ny famelan-keloka, ary eo amin'ny Jesosy no ahitantsika ny fibebahana marina. Koa raha hiatrika ny tontolo andro isika androany, dia andeha hijery ampinoana any Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao anao indray, mirary ny fitahiany tompo ho anao sy ny ankohonanao, ka raha sitrapon'Andriamanitra dia mihaona indray isika amin'ny fotoana manaraka. Ka dia hitam-pamarana dia ny tiako ny hitondram-bavaka ho anao sy ny ankohonanao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izahay noho ny herinandro izay nomenao anay ka ny arahany nandinika ny teninao, izay natsapanay fa Jesosy ilay ny fanatanterahany faminaniana, Jesosy ilay tompo sy mpamonjy anay, Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana tsirairay avy. Ampiora izahay, ampifantoka ny fijerinay eo amin'ny Jesosy. Bavaka manokana Andriamanitra ho an'ity mpiaino ity sy ny ankohonany. Ianao ny malala, ianao mahafantatra azy, raha mandalo toe-javatra sarotra izy, aoka ianao Andriamanitra ny vahaolana eo amin'ny fiainany. Raha mandalo fahakiviana izy, ianao aneno ampahery azy. Andriamanitra raha hiatrika ny tontolo andro izy, ianao ny alolalana azy, ianao ny hitantana azy, dia mihita eny tsirairay avy. Aza mahafoy na mahasaraka anay ianao. Misaotra Jesosy io. Amen.